Itsika androany ity moa zany dia le hoe fisantarana ny angaretina vita malagasy ny safidy zavatra maro zay eo anatin'ity dia ny zavatra tena ngeza indrindra dia ny zezika goanomaty ambolena zavatra telo zany safidina eo ambolena androany dia sakay vonatsindrana ary tongolo gros oignon izay voly tsy hipetraka eto Madagasikara daholo miaina be da be ao anatin'ny bio zao ny filana maniran-tany dia izay ny antony safidy manokana ny resaka goanomaty ary eo indrindra ihany koa tsy maintsy apetraka maty ihany ireo mpifindra monina anatin'ilay projet exode-urbain izay efa mahoatra ny 507 izy aty amin'ity toerana ity zao toerana fambolena dia eo zany ny anamafisanay zava-dehibe androany angamba dia le eo amin'ilay resaka 3P satria tazantsika ato ny solotena minisy-mpanjakana misahana foto-drafitrasa eo ireo orinasa ary eo ireo vahoaka zay le zavatra nytenenanay foana hoe miainga ifotony amin'ny akapobeany ihany koa angamba dia hitanareo hoe maro be ireo olona te hianatra ary liana tanteraka amin'izay rehetrarehetra zay fa verina lalandava zay eo anatin'le hoe fandraisana ndraiky ny sambatan'olona ary hiditra ao maty ihany no anatin'izany resaka fambolena zany indrindra sy fiompiana satria agro business ny atao anatin'io projet exode-urbain io ny antso farany dia zao hoe mangataka amin'ny fitondram-panjakana zahay hijery manokana an'ireo mpandraraha malagasy satria indrehetra dia tokony opérateur économique daholo rehefa ampin'ny fanjakana zany zahay dia zay zavatra zay zavatra lehibe indrindra ady amin'ny fahantrano ty hetsika ady angaretina vita malagasy ty ny zezika ofisialy zany zao no anatin'ny projet exode-urbain zay tena amin'ny fomba ofisialy dia goanomaty no ampiasainay ary eto dia atsipiko manokana fa izahay amin'ity dia samy mametraka fanamby indrindra ho an'ny tsena be an'ny tongolo fa anao an'izay tsena be an'ny tongolo zay ny tongolo rehetra mihoatra mivoaka eto Madagasikara dia tsara mpahafantarina fa avy eo Antsahafilo izay tsisa fa olona ato anatiny ary io no nampiasaina io zezika goanomaty io foana hatramin'izay dia ho hitantsika eo amin'ny volana novambra fa fanamby apetraka izay hoe 4 alina taonina ny tongolo ipetraka eto ivoaka eto Madagasikara. Zava-dehibe ho anay tokotra izy io za moa sady filo national ny fifipama no filon'ny goanomaty dia izay moa natongavako taty koa zany amin'ny mahafilo national ny fifipama nisy zany fiaraha-masy efa natao dia efa dindinika efa nataony afary tamin'ny taona lasa tamin'ny filo taloha dia androany zany fanatanterahana fiaraha-miasa le hoe anjifa vita malagasy tsika zany matetika ombenombeno zahay fa miteny hoe raha ohatra ka tady firenena matanjaka atsika tsy maintsy misy mpandraraha matanjaka koa teratany ary hiary mizoa mahamalagasy atsika dia engane mba ny mpitondra fa efany mpitondra eto Madagasikara mba hidinidinika amin'izay fa hoe manatotosana zay zavatra zay ny afary fifipama ny goanomaty dia mba tianay koa zany ny mpitondra zany mba manampy anay koa manatanteraka zany tsika nge mahavita zavatra be dehibe ary zavatra hoe tena hoe miary mivita gasy dia hoe okizay ny importation.